antsika ny hery na meny ozony tompo hoe tana izay tokony hoe ho ravana dia tokony efana hoe afaka anorona afaka amboly zany hoe le Jesosy ao anatintsika Jesosy anganany tena maty dia manana an'le fahafahana koa tsika zany ohatrany hoe andrandray arme de défense le izy tsy ataontsika amin'izay tsony olo fashek zany hoe tsy mba hoe midérapy zany fa matotsy le mifidy atsika dia Jesosy Kristy zany mila mandinika satria izy nefa anteny hoe tsy mahefa na inona na inontsika raha misaraka aminy natsika zany atsika dia endaontsika mbola hisaotra ny tompo amin'izany teny mahafinaritra zany mbola akasitraka ny tompontsika ary tena hoe mbola anavao ny fanolora tena tsika andranao anay misaotra satria tena hoe tsy diso ny safidinao Jesosy tsy nanao hoe par erreur ianao fa fantatrao ny aminay tsy iraray avy hitanao ny asa Jesosy fa tena hoe nafinaritra anao mihitsy Jesosy nyraisinao plaisir hoe nifidy anay hiara hiasa aminao zay tsy matoky tsy nampiova ny fitiavanao fa ny fitiavanao dia mafiorina ao aminay mbola tany amin'ny fahavalo mbola tany amin'ny fahalotona mbola tany amin'ny faharatsiana ary zay Jesosy dia efa naniainao nefa natolotra ao sahady mba ho fanavotanao anay Jesosy hiaina amin'ny fahatahorana anao mba hiaina amin'ny fahamasinanao Jesosy ianao le efa nifidy anay ianao le efa niantso anay no manamarina anay ianao no manapo fa tena lafo be ny vidiananao anay tsy tamin'ny vola tsy tena hoe arena tompo tsy voavidin'izanizy zany fa tena hoe anao soa Jesosy ary zay Jesosy tena hoe andeha isan'andro amin'ny fahatahorana anao ary andiny teny isan'andro dia tena hoe zany hoe asa nametrahanao anay zany fa tena hoe ametraka ho sarobidy an'izany asa sy asa masina izay efa netronao anay zany Jesosy ndreto zay tompo tena hoe manantona anao amin'ny mpanetretena indray tena hoe manavao ny fanoloranay tena Jesosy tena tolotra ianao Jesosy raha ohatra zay ka mandeha amin'ny fahazarana Jesosy dia aoka ny fanamasinao ampatsiaro anaitra anay anintsy anay mba andehananay amin'ny lalany sitra fitondranao ary ampianaritra zay tena hoe tsy anaonao foana Jesosy fa antany mandrakariva ny hevitrao antany mandrakariva ny sitraponao eo anatrehanao fa fanolora tena Jesosy misaotra betsaka noho ny amin'ny fidiananao anay tena misaotra indrindra tompo ary makasitraka anao zay Jesosy tazony zay fa tsy matazona anao tehirizao amin'ny fahasoavanao sy ny famindraponao zahay tehirizao amin'ny fahatsaranao zay Jesosy Alléluia. Mila honorena foana ny antson'Andriamanitra. Tsika indraindray no miteny hoe za tsy zao fa Andriamanitra tsy diso rehefa miantso. Kanefa dia zao hoe anaja anao hoe hitondra ny fiderana fa manaiky fotsiny ohatran'ny Samuel tamin'izany fotoana zany hoe natsoiny Samuel dia ozy fotsiny hoe ity ao dia ovakitsika ny salamo andindretra vakitsika au nom de Jésus. Au chef des chanteurs, ne détruis pas et dans nos bouches nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixe, je jugerai avec droiture. La terre tremble. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, ne l'enlevez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ni de l'Occident, ni du désert. Et celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Il la lit. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants, les forces de Dieu. Avec les psaumes et les viatiques, des isco manana moda afan miabese. Fantatr'Andriamanitra foana ny fihetsikitsika ny anaty fotsika
ny anatin'ny eritreritrintsika any Andriamanitra ihany mahay mampietry dia Andriamanitra koa mahay manandratra dia androany anjarantsika nanandratra an'Andriamanitra satria matoantsika tonga eto dia fitiavan'Andriamanitra famindrapon'Andriamanitra tsisy hoe tonga eto tsika satria nandeha RER na koa hoe satria manao an'izao satria manao manana ho azy mpanjaka tompony tompo anao voninahitra mandrakizay miankohaka eto anatrianao zay ianao ilay mipetraka ambony asina indrindra manaja anao zay anao zay iankohaka rehefa niorakoraka ny olona rehetra nilaza hosana hosana any amin'ny avy indrindra ny fitafiany rehetra teo tongotrao satria metrika ianao ilay mpanjaka tsara indrindra oka hiditra ianao mpanjaka o Jesosy makasitraka anao zay Jesosy amen Jesosy ianao ilay tsara ianao fihinao izany mahatonga anay sandro any dia
mialaka eo ambaninay tsy Psalm 91 andiny voalohany. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Ici, abris-toi. Sous tes ailes, même si les eaux, je les traverse, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Jésus seul, il me donne force, calme et puissant. Même des chaînes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Tendrai bozantenanao mangina mitenenanao Jesosy. Oka hitsahatra ny tempête rehetra androany. Oka tsisy tempête ampatahotra anay intsony manomboka androany. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les nuées là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Tamin'ny 2013 rehefa ejijazany grasy aza dia hoe efa tokony hiditra amin'ny travail tsy areraka dia tsy ina ny problème mahatonga azy tsy mbola ty rahantsika sy lahy aloha androtsika tsy maintsy tonga gra dia ty hira ray ty tena anisan'ny hira nampahery ary tena nahatsapako izany hoe fahalehibiazan'Andriamanitra amoaka ny fahasoavana ho ao anatintsika. Tsy misy effortsika mandeha izany ary tsy misy hoe dia fahasoavana ngeza mihoatra n'izay heverintsika no ataon'Andriamanitra. Raiso izay finoa izay, raiso izay fahasoavana izay androany hoe ty hiaraka handitsika hita. Azulin vanzenanda saye Anjama Azalazayna Ambunzaletiza Urenka Namananta Jesus Tupalanta Azalazayna Ambunzaletiza Urenka Namananta Jesus Tupalanta. Atulaze Anjamani Chakitana Izulu Ataka Arayna Anjamani
Hallelujah. Amen. Teaka mafy an Jesosy. Andriamanitra dia tsy hoe amorona antsika hijaly izy. Non. Tsy hoe hanamorona izy hoe ndeha hiala voly kely. Izao nanaovako amin'ny fiainan'ity olona ity ny lalana rehetrarehetra. Dia izany mahatonga anazy ohatrany hoe antsika indraindray manadino hoe misy ray. Izy raha namorona antsika dia tsy ataony matinontsika. Izay mahatonga anazy hoe izy no Andriamanitra mpamatsy. Dia raha maratsika dia izy mitsabo atsika Andriamanitra samahazy. Mandrakizay satria izy ilay Andriamanitra mpamatsy, mpanasitrana, mpahary, manome hery, Andriamanitra tsara izy. Iaraka ideran'Andriamanitra koa tsika amin'ity hira hoe iza ity. C'est
Ianao dia ampy anay Jesosy ataovy afaka mahay misitraka anao zahay ataovy afaka mahay misitraka ny fitiavanao zahay indraindray manko zahay Jesosy dia mitadiny tsy misy foana mitadiny izay mba karary anay foana fa nomenao anay androany ilay fiadanana nomenao anay androany ilay fifaliana nomenao anay androany ny filaminana ataovy ampy anay zany Jesosy apetraka aminao Jesosy ny fiainanay rehetra tsirairay avy Jesosy mba hisitraka an'izany hoe fitiavanao zany hisitraka an'izany hoe zanak'Andriamanitra zany ataovy mahay misitraka izay Jesosy ataovy hainay mihitsy fa Andriamanitra ilay mpianay Andriamanitra ilay miaraka aminay Andriamanitra ilay tia anay Andriamanitra ilay tsy mahafoy anay Andriamanitra ilay tsy mitsaratsara anay Andriamanitra ilay tsy manadino anay ilay Andriamanitra mihevitra anay isa minitra isa segondra zahay mety manadino zahay mety manadino ny vadinay zahay mety manadino ny zanakay fa ianao tsy manadino ianao izahay mety tsy mieritreritra hoe manahoana ny vadinay mety tsy mahita akory fa Andriamanitra ilay mihevitra anay misaina anay andro aman'alina isa minitra isa segondra mety adinonay zany fa Andriamanitra mihevitra anay apetraka aminao Jesosy ny fitohizan'ny fotoana rehetra androany apetraka ampelantananao pasteur izay hitondra ny teny eto Jesosy ianao no amatsy ny fanahinay androany ianao no amoky ny fanahinay aroka tena avy amin'ny fanahy masina no hivoaka ao amin'ny vavany Jesosy omeo anay fanahy fatakarana ny teninao omeo anay sofina mandre oka hifantoka tanteraka aminao zay ianao no manasa anay eto ianao no mifidy anay tonga eto oka izay tsisy diso anjara nizaniza Jesosy ataovy tena velona ny fanahinay mivoaka eto ho ravoravo ny fanahinay satria niona tamin'Andriamanitra izahay misaotra indrindra Jesosy anao voninahitra mandrakizay amen amen mandroso tompoko ho an'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka Manasasika azy toerana tompo dia raina indray Jesosy ny amin'izao fotoana izao iarivavaka mbola iarivavaka sika misoatra Jesosy ny mifanatrenao eto sisy fotoana farak'izay tsara indrindra amin'ny fiainanay mihoatra noho zany miaraka aminao sy mifanatrenao izany dia tena sokafy ao anatinay tsirairay avy mba tena hoe efa setateraka momba ananjy Jesosy fa ianao no hiteto ny teninao no voalaza rehetra dia na frazy anankiray ary-ny voaranay efa tena avy aminao dia afaka nova ny fiainanay satria ny teninao dia nofinaina fanasy fiainana ny teninao ianao no iresaka aminay indray amin'ity andro no an'ity zay fanontaniana manitikitika anay amin'ny fiainanay ihany zay etaeta fa nahoana no nitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloko ato anatiko
mana tena an'Andriamanitra ianao fa mbola hidery azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavana. Amen. Alleluia. Raha mandinika ny teny isika dia hoe miresaka amin'ny izary zany le ololeto izary an'resan'i Davida satria misy conversation. En fait sika dia trano corps âme et esprit zany ny composition sika tsirairay avy. Mety hoe mahavatana sika kokoa ny vatana satria hitantsika maso. Fa rehefa namaky an'ity teny ity dia natonga saina zany ao anatsika misy conversation foana, misy fotoana sika tezitra amin'ny tena sika dia tena sy mahay nakanina tezitra zany ny vatana dia za sy inana satria tezitra amin'ny âme izy na mety tezitra amin'ny esprit dia ohatrany hoe misy erreur tena hoe ozy izy ny fitenena erreur bête mihitsy dia tena sy tezerin'izy n'izy asony fa sady menatra dia misy fotoana tratrany voakasika mihitsy le esprit dia tratrany esprit de rejet dia misy fotoana samy resaka amin'olona asonoko efa metraka ny tena hoe zay moa zay nge ohatrao dia misy effet na efa lehibe arany dia zay moa zany dia asika moa zany fiainana zaraina le eto sorina Jesosy mifandarany rehetra fa za zany manambady olona miteny rery le vadiko io zany rehefa manao raharaha misy zavatra ataony dia miresaka izy zany tena za dia hitanao hoe velona misy izy miaina ao anatina izy mandro sakafo io ara dia miresaka amin'io sakafo io misy izy dia tsisao dia tsika dia misy zavatra miara-miasa aho zany fa za zany sy mba mpanao an'izany manao rehefa misy erreur ataoko azonareo hoe mikapokarina zany koa ve dia ary matetika io zany mitranga rehefa manao sport zany hoe tena ngeda be dia na ianao nandakarivotra nandray na hoe tena incroyable ahoana safatesanao an'le izy eo zany nasampanao hoe sy tompony tenanao ianao en fait le anatin'ny ama masy l'intelligence sy hoe ty ataoko sy misy zavatra sy mifanaraka zany ao hoe dia afatra meny Jesosy asika rehefa hitoro izy izy dia ao a Jerusalema aloha fombokany Samaria ao amin'ny farany tany en fait misy zavatra tian'Andriamanitra ho harmonie ao anatin'ny fiainansika ao tokony ahifanaraka zany izy telo reo ao anatisika ny vatana amin'ny teny gasy masy izy ohatrany fa miteny vazaha hoe mazava namany corps âme et esprit fa raha vao reo zany sy mifanaraka dia na isika ara sy mitoetra misy ny fiadanana ao anatsika dia mila manana équilibre an'ireo zany sika dia nampianariny fanamasina zany hoe zany mahatonga ny fifadikanina ozy izy nge reo zany mila mifanamboatra mety hoe misy miteny hoe marenina aloha no sasany za aloha zao na misy ohatrany misy afaka fandahatra zany dia misy fotoana rehefa manao fifadikana sika dia ampanginina indray zany aloha le vatana fa leo le fanandray no mba tena hiditra ao amin'ny fiainasika zany dia zay mahatonga ny hoe au lieu de mihinan-kanina ianao zany na fifadikanina dia tenin'Andriamanitra no ho hanovina kokoa dia mila mitravailler an'izay sika ao anatin'ny fiainasika hoe ahoana no fako manana équilibre an'izay fa sy hoe koa za ty dia efa lasa mivavaka be dia tena sy hianatra zany sony
fa mahay ny zavatra rehetra amin'ilay papahery ahy za dia sy anatra noratra koriny fa dia ho haiko azy io fa misy zavatra nataon'Andriamanitra hiara-iasa. Raha manana vision ngeda be sika nafinaritra anao zao le ouverture Jeux olympiques Mahaly, mila mijery koa sika ny côté positif ny zavatra aloha fa sy jeren'le tena le tena amin'ny tetezana fotsiny fantatra hoe tena mba hainzana kory le rony tena amin'ny tetezana ohatra le défilé zany fa misy zavatra tokony hoe so hoe tonga zany sika dia za pasteur ihany io fa meo anaty daholo ny organisation io Jeux olympiques io fa haiko io fa za manana fanahy masina nge fa ianao misy zavatra amboarin'Andriamanitra mila mahay an'izao daholo ianao fa hoe sy tonga aiza dia hoe tavavaoko tampotampoka eo daholo reny rehetrarehetra reny satria hoe za olona mivavaka dia sy mila mampiasa ny amako sony sy mampiasa ny intelligence ako sony fa ny fanahiko ihany no tena ataoko ambony be dia mety daholo ny zavatra rehetra fa misy équilibre sy maintsy ataosika ao anatin'ny fiainana zany mahatonga n'Andriamanitra makasitraka ny fianarana. Plus ianao mianatra, plus ianao mahafantatra, plus ianao mandroso ny teknôlôjia, plus ianao mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra. Mila mahay mankasitraka, mila isan'andro zany sika dia ampianarin'Andriamanitra foana. Andriamanitra zao anaty Baiboly io resan'Andriamanitra daholo zany zavatra rehetra ao zany sy misy mba sivazivanina ty zay mba masimasina ihany no resahana aty fa mila manao clientélisme amin'ny resaka kristianisme ohatra fa ao hitanao ao sisy tantara zay hitanao ao ary misy hatramin'ny tantarana makorelina ao feno zavatra ao renao maka ny Ezekiel 34 moa izy iny sa Ezekiel 23 misy tantara misy hoe tena hoe mivary tena hoy dia hoy zanao hoe zany sy tokony atao anaty Baiboly. Fa mila misokatra tsara masom-panasika dia mi-équilibre eo amin'ny anankitelo reo raha miara-miasa reo dia mandroso sika. Misy fiteny hoe misy herim-po hoe ny fanahy manaiky ihany fa ny vatana no ahoana moa le fiteny. Misy fotoana zany eo koa zany aloha tena za manokana ary dia voakasika ty teny ty satria amin'ny rythme sika eto zany dia ohatrany hoe misofra le vatana zany zary raha matory dia sy tava fomaraina na manaherim-panahy anao ny ape tena rapiso hoe fomaraina hivavaka hitokana zao nefa le vatana tena na le revaira sy hainony dia zany mila daholo hoe mila atao conforme tsara mba afaka ny fomaraina zany misy zavatra miara-miasa zany dia ampianarin'Andriamanitra za manokana zany dia ampianarina zay satria misy fotoana ohatra ny lany fotoana sy dia matory firy dia sy tafafo ianao zany dia nefany mila misarja tsara le ara-panahy zany mila misarja tsara koa dia misy logika zay sy maintsy natrehan'i Jesosy koa ampianarina asika. Jesosy rehefa teto dia nisy zavatra nieretany be dia be. Marina fa nazotsodano sika hoe fiadanako izy nomeko anareo fa ninona zany zavatra eto tany sy maintsy misy prix à payer foana koa nefany sika sy maintsy miady amin'ny fakapanahy. Raha mamaky sika ny amin'ny Romain 8 17-18 vakiko amenaran'i Jesosy ary raha zanaka ozy izy dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra amin'ny andro ankehitriny zao dia na Jesosy ary na nanheriny rehetra fa misy zavatra sy maintsy nieretany satria nanana but tanjona Jesosy zany tamin'ny fahatongavany teto fa raha ny lako nazan'i Jesosy ny lasa nazan'i Jesosy
dia ozy ianao hoe ahoana ny sy hamalinan'izany. Mety mahazo asika raha problema araka ny teniny mpahazo asika zay eto afrasa klaksonen'olona ianao ny ferozy satria ohatra ny taraiky kely ianao fa tsy hitanao le fehivera mivadika dia efa mahasosotra nandray mora miakatra ho azy ianao zany dia nefany mila tony ianao dia mila matadidy hoe inona kay ny tanjoko amin'ny fiainana, inona kay no nametran'Andriamanitra anao anatin'ity assemblée ity. Ny tanjosika ato amin'ity assemblée ity dia famonjem-panahy. Raha zay no ao anasika sarary avy isan'andro. Raha zay fosiny arany fa sy hoe tenin'Andriamanitra vakiana frazy arany fa zay hoe amonjy fanahyn'olona ny ampivelomako sisa dia anginy ianao sy mandeha ho azy zany fa misy miaritra ianao zany noho ny amin'i Jesosy, noho ny amin'izay famonjem-panahy zay. Ohatra zao mahazo anay amin'ilay vao avy mifindra trano dia mety misy olona hiteny hoe ohatr'izao ny fiarahamonina eto no ohatr'izany dia sanao fiaviny tafary ianao za sy nareo mandony volato fa za ohatra dia mety afaka hiteny ianao manana raison be dia be tenenina fa raha tena hoe ao anatin'ny fosika zao ny tena tonga eto amin'ity toerana ity ho irak'Andriamanitra amonjy fanahyn'olona very dia afaka mandefitra ianao satria sika mahafantatra fa rehefa tonga ny an-danitra any ny voninahitr'Andriamanitra tena efa ndrasasika teo zany amin'le zava-mananaina efatra sy nahana frazy sy nahana teny afa sy hoe masina tellement lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Toy zany koa le 24 veara efa ndrasasika teto koa ny sady voninahitra nomena anazy ny tanjona efa tratrany dia vao mahita ny voninahitr'Andriamanitra izy tena mbola tsy izy mihitsy kay fa lehibe le Andriamanitra. Dia io zany ohatra ny mba misy resaka tiako ataoko amintsika ihany zany fa indraindray eo amin'le hoe manetry tena. Indraindray zany ny fanetretena mila manana discernement ihany sika atao hoe fanetretena. Indraindray ny fanetretena aitraitra. Ahoana ny afantaranao an'izany hoe omem-boninahitra zany raha tsy hainanao zany efa nomem-boninahitra zany. Fa misy fotoana ianao ajaina omena voninahitra dia sy manaiky ianao zay kristianina zay mosy aleo ihany zay ty misisisiny ety. Ahoana ny fomba iainanao an'izany raha sy mba iainanao zany hoe rehefa nyconsideren'olona hoe andao ianao ho any amin'ny première classe ohatra ny fanentina avion dia sanaiky ianao zany fa aleo ihany zay ry amin'ny daolo be ry fa sarambambe bahoaka afaka hiteny hoe daolina Jesosy nanetry tena tamin'izy tety za koa anaraka ny Jesosy za sy ho any amin'ny luxe zany fa aleo za ty ohatr'izao ihany. Dia nefany lasa tsy fantatrika zany hoe ahoana zany omem-boninahitra amin'ny fiainana zany koa. Sika azadino fa hizara fiainana koa no ampivelomasika. Eo ihany ny famonjem-panahy fa misy fizarana fiainana. Raha sen'Andriamanitra misy fotoana ianao sena miaina amina zavatra luxe dia mila manaiky sika hoe tena mba asiko koa zany Jesosy zay rehefa mba hakasitraka an'izany koa mba tena akafi an'izany ozy izy Paoly hoe sady mahay manina ny mahay dia misy fotoana zany eversika hoe fanetretena foana le oka zany fa nefa ianao zany mba hajain'olona dia ianao sy manaiky dia rehefa hizara fiainanao dia anazava ianao ahoana moa zany omena voninahitra zany nefa ianao mbola sy nandalo an'ilay fiainana omena voninahitra misy na indre-pandeha ary fa lavinao foana zany le izy ohatra dia mila mahay manana zany sika tompo. Ny Andriamanitsika io sy ny apetry tenanao foana zany nataony amin'ity tany ity fa misy fanamboarana kosa nefany
misy zavatra ampianarina sika hoe ahoana zany valerana 1 euro zany. Za efa nandalo an'izany taloha tena sy micalcule an'izany fa nisy fotoana calcule zany aika tena important be le manana euro. Fa rehefa tena sy misy nohaninao dia fantatrao ny valerana 1 euro fa mahazo an'ilay taboulet 0,99 centime ao amin'ny Lidl iny tamin'izany dia afaka nataonao kaly atoandro. Io zany mety hoe mitaingina limousine sika nda iandro. Fa raha sy hainao manana hoe zao dia mba mitaingina limousine dia mba ohatr'izay. Za nisy fotoana nisy faveur napetraka olona tany amina palasy. Za kosa aloha dia nakafy fenoko misy io Benoir io zany. Fenoko dia fenona le ino tony savony tony zany nefa zona dia mba misy fotoana mihay misitraka ianao zany fa sy hoe tsy miendrika an'irety zaka. Dia tena nakafy aka tena hoe dia mila zay saosy io zany tia asika misy fotoana ekeo reto rehefa mampifaly anao Andriamanitra dia ekeo, rehefa te anandratra anao Andriamanitra dia maneke. Fa sy maintsy miaraka aminazy foana fosiny koa sika. Fa raha vao sy miaraka amin'Andriamanitra sika dia miderapy zany sika. Fa sy hoe friste zany fa miderapy. Iainanao zany ahoana rehefa misy olona manompo anao zany, ilaina zany miaina an'izany. Rehefa makany amin'ireny le inona moa ankoatran'ny première classe rika any amin'ny avion, inona moa business class. Hafa misy sy n'le hotestesy any ambanin'ireny zany fa ianao zany tena tompotompony azonareo ve dia tokony mba iaina koa zany misy manompo zany ianao ahafantaranao ahoana izany ahafahanao mitory an'izany hoe ahoana koa zany tompona dia ahoana koa zany manompo. Fa mila haisika zany amin'ny fiainana ho zaraisika amin'olona hoe zany kristianisme zany zao haiko efa tena hoe mirefarefa foana ianao isan'andro zany fa fanamboaran'Andriamanitra ireny. Dia tily ny zavatra mba nakasika anahy ohatrany hoe raisiko slogan koa namonoboka androany ary. Ny jalousie dia ohatrany hoe fahotana. Anefany ohatrany hoe ratsy zany. Fa raha ianao mandray an'izany hovadika zavaka tsara dia lasa hery lehibe ao anao. Ozy-nareo nanairy zany zany pasteur resaka jalousie ve dia mety hivadika zavaka tsara. Fa sois jaloux zany des gens qui aiment Dieu plus que toi. Any zany anao mba tokony hiallo ianao rehefa mahita olona tian'Andriamanitra mihoatra anao ianao. Anova ny fiainao zany za kosa tena raha misy ohatranao hoe hiazakazaka misy mba zany nisan'ny olona voalohany tian'Andriamanitra indrindra amin'ity tany ity. Dia tsy hoe no jaloux aminana ny olona koa hoe tia koa lasa tian'Andriamanitra mihoatra anao anahy fa mba vesatra anasika zany hoe za ho aseko zany hoe za tena tian'Andriamanitra indrindra izany. Dia hitanareo le niresako teo momba le fanahonatsika zava-dehibe zany ny fanomezam-pahasoavana hoe afaka miteny amin'ny teny tsy fantatra isika. Satria nahoana misy fotoana ianao zany mahay manome parole lay ao anasika hoe za kosa angina ny âme sy ny corps fa aleo le esprit mba aleo izy mba s'exprimer. Dia rehefa tena eo anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy fotoana ianao sy hitanao zay tena sy manana frazy sony ianao vao mitondra falehibiazan'Andriamanitra ianao dia ohatrany tonga dia ankina hoe tena sisy frazy sony afaka miteny, sisy vocabulaire sony afaka miteny.
falebiazan'Andriamanitra. Dia mitenena mihitsy ny fanahinao hoe ataovy izay afaka teneninao fa manatrika eto ilay tomponao. Dia laza dia tsy eritreritra anao inona ary moa zany teneniko zany, inona ary zany avoaka amin'ny vavako zany, fa manena ary any lasaka ho azy ny ranomasina. Fa avelao, avelao. Mety misy fotoana ianao any an-trano parler langue pendant 1 heure 2 heures na mandehandeha ny an-dalana mitondra tôbila. Avelao. Misy fotoana tena meo anjara ao anatin'ny fiainantsika tsiraray avy zany. Fahita zavatra ataon'Andriamanitra ao anatin'izany sika. Tsy afaka tamin'ny heriny sika ho an'izay tonga teto dia nisy affiche tery misy miteny hoe je suis dia misy PDB je suis PDB. Mila fantatrao zany hoe iza zany ianao. Zay ny teneniko teo raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra sika, raha vao sy ao amin'i Jesosy sika dia miterapy. Efa nisako teto zay hoe efa maninona moa le miterapy, satria lasa hoe miterapy le i ao anatin'le Jésus zany zay. Raha vao sy ao le i masy dia lasa sy voafen'le Jésus. Misy an'le i le Jésus dia lasa Jésus. Dia rehefa mijery sika marquena be le zavatra niresana teo aloha dia ho tanisaiko anareo eto le zavatra nisoratra tery tamin'ny herinandroany. Fa natao fond d'écran moa izy tamin'ny herinandroany hoe je suis ozy izy je suis choisi, je suis appelé par Dieu, je suis transformé à son image, je suis une nouvelle créature, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis pardonné de tous mes péchés, je suis racheté de la malédiction de la loi, je suis béni, je suis la tête et non la queue, je suis victorieuse, je suis affranchi, je suis fort dans le Seigneur, je suis guéri par ses meurtrissures, je suis libre de toute condamnation, je suis réconcilié avec Dieu, je suis co-héritière de Christ, je suis plus que vainqueur, je suis accepté en lui, je suis pleinement comblé en lui. Mety mbola manana Jésus be dehibe sika any fiainasika andavanandro any. Fandao reto hoe le Andriamanitra zany afaka manao mihoatra lavitra, satria ny voninahitr'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny voninahitra hitanao aty an-tany. Zay tsy maharitra mandrakizay. Nisy voninahitra be dehibe zao azon'ny olona izay nikarakara an'le ouverture maly. Fa mety vetivety zay dia hiala aminazy indray satria mbola hito an-tany. Juste erreur kely fosiny azonao dia miala aminao indray iny. Ohatran'le bandy kely joueurany Espagne iny zao Amal izy moa le nafaty baolina tao amin'ny France ry dia ankalazaina be mihitsy izy zany hoe zao izy dia tena hoe izy ny farany mahay baolina indrindra eto tany zany.
lazaiko anareo sy hoe mirary raso anazy a fa raha iny zao ohatra hoe mirahaty penalty indre-pandeha fotsiny dia izy ndray mifaraky ny rasy indrindra amin'ity tany ity enjehana isanandro ndray izy dia le voninahitra mena azy a mivadika fahasorenan'ny olona be deaibe indray. dia izay no mila mampitanina asika rehefa misy fotoananao men'Andriamanitra voninahitra dia lasa influenceur ho azy ianao, concurrent ianao, lasa miainanao avokoa ny olona rehetra. Mety afaka mitranga koa zany amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra ohatra na maha kristianina anao a dia tenonao ny olona rehetra hoe any amin'iny misy zavatra tena hafa mihitsy. dia mila manao va-et-vient araka ny toroteny teto tamin'ny heriny, maka tsara ny amin'ny sorsa hoe ahoana mahay mamerina ny voninahitra ao n'Andriamanitra satria izay n'Andriamanitra ihany maharitra mandrakizay. dia ninonina zavatra andalovasika eo amin'ny fiainana eo a dia akafizika foana isaoran'Andriamanitra foana. tonga zao a ny vacances dia misy ny afaka mandeha dia misy ny tsy afaka mandeha. fa zao no lazaiko asika misy antony avokoa ny zavatra rehetra. mety misy fotoana mety mandeha foana manao fiainana be any, mety misy fotoana mijanona eto tanàna ho anay zao mety hoe mijanona eto tanàna zay ohatra, fa misy anton'izay zavatra izay satria misy tian'Andriamanitra hitondrana anao indray. dia men'Andriamanitra fifaliana ianao zany aza manaza ansika hoe tsy arakaraky ny eritreretan'ilay nofo a ny zavatra mitranga dia tsy azo anjara le izy mirahalaha hafa zany dia amina sy esprit, fa misy Andriamanitra zany dia tsy raha mifika hikarakarana anao zany, fa misy zavatra tsara foana ao. fa anjara asika no mivavaka mosokafan'Andriamanitra masom-panahisika hita zavatra hoe tena fitiavan'Andriamanitra na daholo zany etiko. Halleluja, saotra Jesosy a. mety hoe vizivizy zay eto Jesosy fa tsy masakana ny fanatrehanao izany. raisinay ho fandresena ny afanay ny fampizara eto. mety hoe nanao n'izay afaka nataony 9, 10, 11, 12 mety hoe nisy totozy, mety hoe nisy padroit dia nisy zavatra sy nandeha, fa sisy lehibe mihoatra anao ianao. ankasitraka izay Jesosy mitondranao ny fiainanay, fa io miankina ny harmonie ao anatinay ao. rehefa mahasary fiadanana ao anatinay ka na bisikleta ary any andananay a dia mahay makasitraka izay hoe wow, masapa liberté ry a, tsara be ny rivotra ifoako ana. fa raha ao anaty limousine ary zay nefa miasa saina, tsy manana fiadanana, tsy manana nizaniza izarana ny eo am-pelantananay akory, fa kobonay eo anay rery samy hafa, angononay eo anay ao daholo ny zavatra rehetra nefa sy ampiasainay akory, dia sy anana ilay fiadanana akory izahay. manana bisikleta ianao ohatran'izay tamin'ny-mbola kely, bisikleta anankiray nolovin'olona 10 samy manao toro 2 izan'olona, nefa tena faly vita ny journée. maharitra herinaritra ny fifaliana rovinandray le BMX lolovina, nefa ianao mitaina limousine miaraka amin'ny comptenao firy mila mety amina million, fa sisy mba olona hafanao mifampizara izany. mety mararandondra herinao sy matory dia ahoana raha ihanina ry dia toko malalo meo anay izay zavatra afaka ampivoatra anay amin'ny lalana izay tianao andehananay. mety misy formation mpiaina andalovanay tompo a, fa sy voatery ho mandrakizay zany, fa ako izay aizy mety aizy, fa sy hoe izay nefa fanaperana.
nareo 24 VR reo ary tonga tany an-danitra misy ohatrany hoe dia efa vita ry tany efa mikalabona ty an-danitra izay miaraka amin'ny satrim-boninahitra aika mbola tsy vita izany no mpanantenaina ao anay fa raha mahay miara-miaritra izahay miaritra fakapanahy izahay miaritra no mety akasiparana ho an'olona tokony vonjena amin'ny ara-panahy dia andefitra izay ry araka ifampivavaka ny tenora amin'ny teny fa tsy avy mifahavalonareo impossible zany fa ianao fanay masina no afaka afanay matanteraka an'izany mba alahelo fa nan'olona very izahay mba ho vesitra ao anatinay izay vesitra ao anatinao koa Jesosy ny aretanao ny zavatra rehetra satria tia monja ianao tia hanatanteraka ianao ny fandatsahana ny ranao ny fanapotipotenany vatanao satria izany ny antoko ny famonjenanay ho reharehanay no maha-kristianina anay Jesosy aoka hiala ao anatinay ny tahotra sy ny ayay rehetra ianao Jesosy nainam-panina ny tampety ianao koa afaka mampisy ny tampety aoka ho feno tampety sy ouragan fiainanay fa mba tampety sy ouragan anala izay mamatipatotra ny rehetra ho afo andrava sy andevona izay tsy avy aminao rehetra ao anatin'ny fiainanay Jesosy ampianaro izay mba izy fiarahamonina mirindra ao anatinay aho izay corps âme et esprit izay ampio izay fanay masina ampio izahay mba izy communication mirindra ao anatin'izany sy hoe akory manomboka aleto izay dia hitenrery amin'izay hoe orfana oriama fa mivoaka dia lasa tsy fakandrenesana so ny fiainay fa lasa nitenrery ny fa mila miresaka fa manana ny fahendrenao ianao izany ho ilana hoe mitoka mba afaka satria mila miresaka mitena koa isika Jesosy ilaony manana hevitra hiverana anay aoka ho feno fatakarana ao anatinay fa lehibe ny fitiavanao aoka izay sana ide fixena ny fiainanay fa natonga ny loko fosy dia ny fitambarany couleur isan-karazany izay miforononao ianao sy hoe nisangana maty na nananganao maty fa mihoatra noho izany no ataonao isan'andro satria mamorona zava-baovao ianao sy hoe nisy maty teo dia nasanganao fa mamorona zava-baovao misy ianao ary izay tsirairay avy dia anaovanao an'izany isan'andro sy hoe nalainao ny cellule maty ao anatinay dia namboarina hito amin'ny sisiny teto ny retapena dia nasangana indray fa omenao cellule vaovao miforona isan'andro izahay aoka izay conscient fa lehibe ny Andriamanitra mihoatra no za takatry ny sainay aza vela misy disanjara Jesosy mety misy namanay lasa any ampanaovana vakansa fantatrao fa ilaina koa zany Jesosy sisa ataonao disanjara ny tsirairay avy hikarakara ny tsirairay avy ihany ianao hiaro an'izareo tsirairay avy amin'izay misy anazy ihany koa ianao sotra Jesosy fa lehibe ny fitiavanao ho anao rery any ny dera sy ny laza sy ny voninahitra izay ianao efa hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Amen.
Jesus Taoul. On va se lever pour adorer Jésus. Et je voudrais juste partager un petit verset avant de commencer l'adoration. C'est dans Jean 16, 33. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et c'est Jésus qui nous dit ça. Et il nous dit qu'il a vaincu le monde. Et par vaincre, il veut dire que sa conquête a été accomplie et que sa victoire abonde. Et ça veut dire qu'il a conquis, il a vaincu, il a soumis et il prévaut au-dessus du monde. Et c'est ce qu'on va chanter aujourd'hui. Parce que il est couronné après s'être humilié. Et voilà. Plus de peur en ta présence, car tu es le couronné. Que ta gloire et ta puissance en ce lieu soient déversées. Par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Porte
Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia, Jesosy, tu as triomphé. Na andresy ianao Jesosy, na andresy ianao Jesosy. Noho zany fandresenao zany indrindra Jesosy ny anasana ho anay indray zany avy naresy zany ohatran'ny hoe ho raisinay Jesosy ohatran'ny hoe arozaziny zany zao fotoana izao anasana ho anay androany. Naharesy ianao Jesosy. Ary raha tonga izay amin'izao fanasanao izao, tsy tonga fosiny dia tonga amin'izao fa misy zavatra omenao, misy zavatra anaovanao déclaration Jesosy. Hoy ianao hoe izao no mofinaina izay manatonay tsy mba honona ary izay minay tsy mba ngetaeta. Nalitolotra ao ny ainao Jesosy, niaretanao ny zavatra rehetra Jesosy, aharozy ianao hoe vita, naharesy ianao ary tianao hisitraka izany fandresena zany izahay Jesosy. Ity mofo ty tinay indrainy tianao ampiasaina atakatra izao fotoana izay atrena izao. Fa tsy mba azo anjara avy aminao izy ianao raha tsy mihinana ny mofoko sy misotro ny rako. Hafa misy zany anjara avy aminao zany, arovan'ny armée céleste zany avy aminao izany. Raha tonga izay Jesosy, hiaraka hihinana aminao zany, sy homonjomonjy izay Jesosy, fa ako afeno fifalinana ao anatinay. Fa lay mpamorona anay sy lay tomponay io manasa anay io, fa sy olo-patatra lay mahay manova ny fiainanay io manasa anay io. Ilay tompony voninahitra mandrakizay io manasa anay io. Tsy mba hoe tsodrany fotsiny nomenao, fa nomenao zavatra tena palpable avy any aminao zay dia nomenao ny vatanao ankehitriny. Andray sy hihinana an'izany izahay, mofinaina mitondra fahaveloma, mitondra hery, mitondra tanjaka, fa ianao ilay maharitra mandrakizay. Sady ilay singa ahafahanao mandray anay indray amin'ny andro farany. Isy lehibe noho izany raha ny tena marina tokony hitsinjatsinjaka izahay Jesosy. Ho feno fifalinany ao anatinay Jesosy, fa lehibe ny zavatra menao anay androany. Ho raisinay amin'ny fifaliana izany Jesosy any anatinay any, mahita nytem-pananay ianao fa faly izay Jesosy, makasitraka fa menao anjara avy aminao zany. Raisinay zany ankehitriny. Toy izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo dia nanoloranao ny vatanao any ny mofo, dia ho ianao hoe ity ny kapoaka, ity no fanekena
vaovao amin'ny rako. Fanekena vaovao mba tonga n'ilay fihavana sika amin'ilay Andriamanitra ray indray. Atonga ny validité n'ilay vavaka ara-pianarin'ny tompo manao hoe rainay izay any an-danitra. Raha nampianatra ny vavaka Jesosy dia izay ny voalohany indrindra, rainay izay any an-danitra. Aoka izasanao ahay manana, mahay manana, fa manana ray ianao. Dia ilay Andriamanitra, ilay Jehovah tompony maro, ilay Andriamanitra sy tompony fahefana rehetra, mpanjaka amin'ny mpanjaka, ilay Andriamanitra mpamorona. Noho ny amin'ny rany Jesosy dia nanana alala isika isanao, nampifandray indray isika amin'ny Andriamanitra ray. Aoka tena ho fiaina sika izany manana zany ray Andriamanitra izany. Raizo ampinoana sy fanantenana. Ho reharehanao ao anatinao hoe manana n'izany rany Jesosy zany, ilay manafaka ny zavatra rehetra no sady nampiavana na tamin'ny Andriamanitra ray koa. Raiziko ampinoana izany amin'ny fatakaran'ny fanahy. Fa be dia be ny zavatra ho afaka ny kadra rehetra. Lasa ho hitan'Andriamanitra ray ianao. Isika sy ianao hoe io ilay zanako. Ho tanteraka amintsika izany hoe ito ilay zanako, ankasitrahako. Fa miavaka indray izany mahita fity amin'ny Andriamanitra izany. Raisinay izany Jesosy. Jesosy tsisy intelligence afaka manazava ny acte zay nataonay teto ambany. Fa ampinao ny vizahay, fa ny fonctionnement ny vatanay sy fiainanay dia misy vatany izay dia misy raha mikorina ao anatiny mitondra fiainana. Dia avy aminao ny manjaka ny fiainanay, ho palpable ny fiainanay, tahaka ny nanehoanao an'izany hoe vatana sy raha zany koa ny fiainanay amin'ny fiainana ity. Alleluia, tera sy lasa dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tout pouvoir est abaissé. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé. Toute forteresse est brisée. Tu es le couronné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. On va acclamer fort pour le Seigneur. Alléluia. 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 Et on va chanter ce dernier chant. Fafita fait ni offrande. On va faire un dernier chant pour louer le Seigneur. Comment ne pas le louer, lui seul qui est digne. Alléluia. On va chanter cela dans la présence de Dieu, dans la joie. Alléluia.
ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, on va répéter ça. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mon frère, souris à ton frère. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Jésus, te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. On va acclamer fort pour le Seigneur. Titanjana, Titanzania, Tianjani, Tichana, Tianjani. Alléluia. Sotran'i Jesosy tsika fitazoma tsara fotoana androany tena hoe Andriamanitra tsy mba manisa quantité zany. Andriamanitra mitady qualité. Ka raha qualité any foany ny hitan'Andriamanitra raha nanimeny tsara ianao dia tsy zay dia tavan'Andriamanitra. Dia tsika zany efa tsika mianatra foana hoe hanome izay tsara indrindra avy amintsika izay nomentsika n'Andriamanitra. Ka tsika tsy mijerisa zany satria Andriamanitra tsy mijery olona feno, tsy mijery trano feno olona. Andriamanitra mitady olona feno an'Andriamanitra. Dia aleo tsika hianatra foana hijeren'izay hoe tonga ahako dia nazarery ary ianao dia Andriamanitra miaraka amiko foana. Alleluia. Dia misaotra tsika tsiray avy tonga somatsara androany na mivoninahitra an'Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity. Hivavaka tsika misaotra ny tompo ny amin'ny fahavitana izao fotoana zao dia avoantsika handray ny trodrano avy amin'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay mankasitraka anao zay satria fantatray fa raha vita tanteraka somatsara izao fotoana zao dia noho ianao. Araka ny tenanao hoe tsy niherinay na nitandrakay fa nihery ny fitarenao fanahy masina na tonga ny teto. Dia manome voninahitra anao zay atolotra anao ny saotra ny dera ny laza voninahitra aritra any amin'ny tena hoe faran'izay avo indrindra na fahavitana izao fotoana zao. Dia misaotra na famanginao anay famelana ny teniny eto ampalopotsaray avy teto nanomboka tamin'ny intercession tao anatin'ny fiderana sy ny fiakofana ary indrindra tompo anatin'ny teninao tena hoe misaotra anao zay aoka ny fonay tena ho folonaka andray azany afatra zany anao taka ny fonjazy izahay ka tena hoe izay tena retsarenao androany dia tena raisiny avokoa ampisaorana ary vonona zay anatanteraka an'izany ampifaliana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Misaotra ny tompotsika vita somatsara ihany koa volana Jolay hiditra volana vaovao tsika
samy nanana zavatra ny diaviny tao anatin'izay volan'izay ndao tsika isaotra an'Andriamanitra tamin'izay fahasoavana fitahiana fahasalamana namen'ny tompo anao samy nanana ny anjarany tsika ary samy nazo ny anjarany dia maiza misaotra mino fa efa nisaotra ianao fa tena hoe andaotsika tena iaraka idera isaotran'ny tompo tamin'ity volana jolay ity ary ihany koa hiara-metaka sady amin'ity volana août ity eo ambany fitatanan'Andriamanitra eo ambany fanontsoana ny tompo eo ambany fitahiana fanahy masina anatran'ity volana août ity misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny volana juillet lasa rehetra iny saotra na fitahim-pahasoavana tena taona taminay saotra na fiarovana ao anay natao zany programme satana sy miaramilany tsisy nambila taminay zany fa tena hoe samy fakana makivaky somatsara zay tamin'ny volana juillet apetraka aminao ty volana août ity koa tompo tena hoe ianao anotsona ny tsiraray avy aoka tena hoe ty taona ray manontolo ty ny taona jubileo anay fa matoky kosa fa ty volana août ity tena hoe ny andro rehetra ny ora rehetra dia tena sitraka izay mifanotsorana tanteraka anay anatin'ity volana août ity mankasitraka raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fiadanan'ny tompo aneo amintsika ny anakavy ary ny fiadanan'ny tompo ho aminao na zavatra toerana isy anao dia eo aminao mandrakitra ny fiadanan'i Jesosy zany manona amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy ambinina aminao ny agnaretina programme satana sy miaramila angrehetra dia amin'ity volana août ity dia tsy anakeritra napahefana aminao fa andeha anao makivaky n'ity volana août ity andeha ampifaliana ampiadanana ampitsikitsikiana miaraka amin'ny fahasoanan'Andriamanitra aminao misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ho tahiny ianao raha andeha ho tahiny ianao raha hivoaka ho tahiny koa ianao raha miditra amin'ny anaran'i Jesosy amen amen. Dia voninahitra ho amin'ny tompo ireny fetiteto fotsiny afaka tapahana amin'izay tapaka